kanina 7.4 tafiakatra amin'ny ampahefadalana ny Bariany Madagasikara. Commune Antananarivo renivohitra ny arahaba ny Bariany Madagasikara. Tsy tsapany vahoaka ny asan'ny gouvernement ankehitriny, hoy ny solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fahaenina. Ambifarina indray tompoklasy tongovavy no hitsidianay ny tokantranonao tonga soa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao miarabantsika malagasy rehetra tsy ankanavaka ary arabaina manokana ihany koa ny Bariany Madagasikara izay nitondra avo ny voninahim-pirenena tamin'ny anaran'ny lalao izay nifanandrinany tamin'ny leoparan'ny Congo omaly iny. Tsy manasanao mpitiavana ary izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ifantoka betsaka amin'ny izay resaka fanatanjahantena ny kanina 7.4 izay ny vaovaontsika ho amin'ny ity androany ity. Betsaka no nikarakara hetsika fandefasana baolina kalamanjana manerana ny Madagasikara nandritra ity lalao kanina 7.4 ity ary isan'izany ny teto Antananarivo renivohitra tamin'ny alalana izay hoe fijerena ny lalao ampahavalon-dalana ny fanandrina ny Bariany Madagasikara sy ny leoparan'ny Congo omaly izay. Somary niavaka kely kosa no an'ny tetsy Analakely sy Anosy ny manodidina iny zany nampiray fony malagasy hatrany moa zany ity lalao izay nifanandrina ny Barea sy ireo ekipa pirenena maro samihafa ity. Andeha rahantsika avy hatrany ary ny fanadidin'ny Lorette Berton teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nampietsi-po ny malagasy jiaby ny fizahavana ny lalao baolina kitra tamin'ny aliny alahady fafito ny volana Jolay teo. Ny ray fo avokoa ireo malagasy na ny kely na ny lehibe tamin'iny alahady iny. Samy nanana ny toe-po nandesiny niatrika ny lalao izay nampitaintaina tokoa. Saingy hita taratra fa latsaka ambony malagasy tsy ankanavaka ny fananana ekipa pirenena misongadina ao anatin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny kanina 7.4 sady sambany nandray anjara. Toerana telo no tena hita fa naresaka teto Antananarivo renivohitra nandritra ny lalao ny ona ny Bariany Madagasikara sy ny ekipa ny Congo iny. Taony ny safidiny nijery izany teny amin'ny dig. Nisy ireo nankeny Analakely ary nisy koa ny teo Anosy. Ho an'ny teny Analakely manokana niatrana nandritra ny fijerena ny lalao baolina kitra ampahavalon-dalan'ny kanina ny avy amin'ny sampana mpamonjy voina teto Antananarivo renivohitra isoroana ny mety ho fahavoazana tampoka mitranga. Hita teny ihany koa ny mpitandro filaminana nandamina ny fifamoivoizana sy ny filaminam-bahoaka. Mbola faly ny rehetra teo amin'ny minitra fahavalona ny boan'ny baolina. Ny Bariany Madagasikara no nampiditra ny baolina voalohany teto ka nitarika tamin'ny isa 1-0. Tsy nahasakana ny mpijery baolina tsy ora-pifaliana ny fahatapahana sy andranandalo tao anatin'ny fampidiram-baolina voalohany ho an'ny Madagasikara iny. Sady nitandregny fitantarana tamin'ny onjam-peo manko izy ireo no namonjy ny firaisampo teny Analakely. Ny teny Anosy indray no nitetezina tamin'ny fizaram-potoana faharoa tamin'ny lalao ny Barea sy ny Leopard. Teo ny tena nanomboka ny fitaintainana. Saingy tsy nanaritoky mihitsy ny malagasy mpijery baolina na dia somary enjana ny tazona ny isa sahala 2-0. Samy mbola nanantena fandresena ho an'ny Barea ny rehetra. Zay aloha zany tsy maintsy mandresy Barea ambony foana moral la fa efa tsika hoe miady ny malagasy tsy maintsy mandresy tsika lasa tiky io nafahitana le baolina tena finaritra tsy maintsy mandresy Barea tikif ka tikif atika tsy maintsy mandresy foana Barea foana tiky tsika tsy desu za mihitsy hatramin'ny farany tsy desu tsika maresy Barea alefa Barea Niara ny ombim-peo tamin'ny ekipa pirenena ny mpijery baolina teo Anosy nandritra ny tir au but tao farany fanalavam-potoana. Ny fandraitanana ny rehetra rehefa andaka baolina ny Barea ary niara ny oraka rehefa tafiditra izany. Avy roa eny nanakadanitra ny orakoraka rehefa ny farana ny lalao. Ny boka teny Andalambe ny ponina nanamorona ny arabe nitondra izay rehetra mamoaka feo. Sarimbilany, vuvuzela sy ny hafa rehetra naneo ny afaliny na afapo ny ezaka bevata nataony Bariany Madagasikara. Mbola miamredareda hatrany ny fanantenan'ny malagasy ahazo ny amboarany kanina 7.4.
fa waratsika manaraka izao kosa raha hoe nanao ahoana ny hafaliany ireo mpijery baolina omaly indrindra moa zany fa taoriny ny fahombiazan'ny ekipa pirenena malagasy miredareda ny fanantenana azony Madagasikara ny amboara aratsika avy hatrany ara ny mikasika izay Taina tao farany aloha zany hoe fanantenana efa tao dia efa tsy maintsy mandresy efa manantena afaka koa ilay miaina miaraka amin'ny vahoaka maha-olom-pirenena dia eto no tena sehoana ny maha-olom-pirenena manantena fandresy farany malagasy fa vitatsika indray eo amin'ny quart de finale Sosa betsaka amin'ilay phase de jeu dia nampitaitaina ary hitako tena efa professionnel tsika jiaby na ho an'ireo remplaçant dia misaotra betsaka ho antsika izay lalao misaotra betsaka fa afa-po izay malagasy ray manontolo misaotra betsaka tompo Barea tsy maintsy maresy Barea tsamy farany izay makalisany vive Madagasikara arabaina zany tsika malagasy fa amin'ny sehatra toy izao zany sy fotoana fanomezantsika fa fanohanana lasatsika io anjaran'ny staff sy dipoena toerana zany mahita ny lesoko ary reny afahantsika indray manatratra ny tanjona ambonimbony kokoa tsy haintsika ntsony natao hoe resy mandresitsika lasatsika io aleva Barea tena mitantena be fa tsisy tsy miady tsirasy zany efa mandresitsika nampitaitaina dia le lalao teo tena nampitaminay vao nahita le possession de balle hoe 52-48 dia malagasy efa taitaina aloha mbola tapitra le bola mbola 46 le possession natahotra ihany fa tonga tany ny tiro but dia natoky le gardien zany grave be matoky fôny zay ninina misanga tsy maintsy mandresy gasy tsy maintsy tafakatra final ary mody aty amatahako coupe an'ity tena nitaintaina hatramin'ny farany aloha fa moral atsika ambony be tsy maintsy nandresitsika fa mino fa amin'ny quart de finale mandresitsika amin'ny quart de finale allez-y le Barea zao zany niainana an'ilay izy dia fatokisana hatrany ny ekipatsika na dia nisy asany suspense kely dia matoky hatrantsika satria zany omby zany aza-mba voatrongony zany amezana anazy ezana ny ekipatsika hoalaitsika ny amboara CAN 2019 grâce à l'Eva Barea ninina taonla ninina taonla asika finale reny zany le hoe efa voasoratra dia tsy maintsy miseho fa io efa anjaran'ny Barea io tsy maintsy tanteraka io dia ny vato miaraka amin'ny coupe reo tsy maintsy izay ny anjasantsika fa zay voasoratra dia voasoratra hoe maresy foana io atsika io coupe io zay alefa lesy zala alefa Barea antaitaina be hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia sasany mitenanareo hoe azontsika io sanjilatsika io rentsika reny alefa Barea lailasany teknika efa nomana avokoa ireny tir au but ireny ho ny mpanampy ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy tao anatin'ny fanazarantena dia tsikaritra fa tsy nanary baolina mihitsy ny mpilalao tsirairay tao anatin'ny tir au but ka antony nahatonga ny mpanazatra nandray fanapakevitra ny hitarika ny lalao hatrany amin'io tir au but io etsakilany dia samy naneho ny heviny kasika ny fahitany ireny lalao omaly ireny ihany koa ny mpilalao ny Barea Madagasikara nilaza moa izy ireo fa na dia nampiasa ny herintsandry aza ireo Congolais dia manana fomba filalao miavaka ihany koa ny Barea Madagasikara andao raha tsika vetrany ary ny andindininy kasika izay efa niomanana tao anatin'ny fanazarantena avokoa ny zavatra mety tranga nandritra indingana ampavalon-dalana iny isan'ireo naomby tao anatin'izany ny fianarana ny tir au but nanao exercice eo mal tsisy ny ratsy tir au but nandraira naverina tsisy raha tir au but dia aloha nako option hoe andao tonga hoentina any amin'ny tir au but reto fa dia nazava ho azy moa le izy mety amintsika daholo ka aloha fa ohatrany hoe Tunisie mety kokoa amintsika
tena niatrika ady arabaka teny ny Barea satria tsy karitra nandritra ny lalao fa nampiasa herintsandry mihitsy ry zareo Congolais. Na dia somary mafimafy aza nefa iny lalao ampavalon-dalana iny hoy ireo mpilalao malagasy dia efa nanome izay faraherin'ny sy tao aminy izy ireo. Bah, ny fahitako an'ilay lalao teo angamba c'est mafimafy ilay lalao satria nisy intensité be. Plus ry zareo koa matanjaka be. Niezaka izay na nohatra zareo nanana chance atsika nafaty bola voalohany nirattrape score foana zareo. Fa tsy mora teo ilay lalao teo dia voilà voalohany teo angamba misaotra an'Andriamanitra tamin'iny satria raha tsy teo izy tsy nanana herina na ahafahana natanteraka ny lalao io. Mafimafy ihany aloha ny lalao fa tena isorako ny ekipa rehetra na teo ambara tsy mitsanga mensa manome moral ka ny force anay aloha dia zay collectif zay dia niady na reraka raha mivatana fa zay moa ara-batana no mangondreo anay resaka coup de pied arrêté atsika malagasy moa mbo kelikely ihany ara-batana fa tsy raha ohatra physique aloha dia tena tsisy niala zany bandy tsy salama moa ny tena fa voninahitram-pirenena ny arovana. Efa niomana tamin'izay zay ka efa niomana fa nanatra nandaka penalty tamin'ny mpanazarantena fa somary nanano sarotra fotsiny hoe any amin'ny 89e sa 90e minute nafatisana baolina sa ohatrany nandona kely moral anay ihany fa on était costaud dia mba tapaverina tsara tao anatin'ny match dia manaprofo zany fa mirahina daholo ny mpilalao dia mirahina zany dia on a pu revenir dia any penalty tsika mandesy dia on continue manohitra amin'ny farantsika. Efa fanjoana zay nahazo an'iny trophée iny fa iny tsy dia important noho le hoe naresy atsika tafiakatra quart de finale ary ty match androany ty niezaka mafy zay ka noho izany iny victoire iny zany dia hoatolotra amin'ny vahoaka rehetra any Madagasikara tsy le vahoaka rehetra toy atao dia efa ajantsika dreo amin'izay match androany iny fa manaraka mbola misy match important quart de finale. Niazo an'i Leoker avy hatrany ireto mpilalao ireto androany ary efa miomana ny amin'ny lalao ampaefadalana manaraka izay tanterahin'izy ireo amin'ny alakamisy izao. Eo amin'izay vaovao izay hatrany dia niarahaba ny Barea ny Madagasikara noho ny natafakarany amin'izao adinga ny ampaefadalana izao ny avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra ary mandraindraikitra hatrany ihany koa amin'ny fanarahany vahoaka Antananarivo izay kanina 724 izay Rina Rabemanjara Erzora Janarfonty. Toy ny malagasy rehetra dia miray fo sy mirarso ho an'ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra ny Barea ny Madagasikara ny fianakaviam-beny ny commune Antananarivo renivohitra. Nisolo tena ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Laura Valmanana tamin'izany fiarabana amin'ny Barea izany ny délégué-ny boriboritany enina eto Antananarivo. Izay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo indrindra izay eto amin'ny boriboritany enina eto amin'ny tanàna Antananarivo izay tarihan'ny Ramatoa ben'ny tanàna Laura Valmanana dia miaraba ny vahoaka malagasy miaraba ny ekipa ny Barea miaraba n'ireo teknisiana rehetrarehetra na tonga n'izay ny fanesena mezinezana na ahafahana niakatra amin'ny ampaefadalana izao. Izay moa dia tsy anisan'ireo mpilalao faharoa ambin'ny folo nahazo fahafahana manokana tonga tany an-toerana dia isaorana koa ireo mpilalao faharoa ambin'ny folo izao fa dia ilena netana teto an-toerana izay teto amin'ny tanàna Antananarivo nandray ny andraikitra rehetrarehetra mifanadrify amin'ny fankalazana ity raharaham-pirenena goavana ity satria dia tena hetsy-pirenena amin'ny pirenena no vohetsika omaly ary izay dia mahatsapa fa tsy mbola nisy tahaka an'izao teto amin'ity tanàna Antananarivo ity indrindrindrindra ka dia miaraba ny rehetra nisy niezaka niraisana namoaka ny fitaovana rehetra ahafahana manao atsakany sy andava ny fankalazana omaly reny izay teo ny fiaran'ny mpamonjy voina ny ambulance teo ny police municipale eto amin'ny tanàna Antananarivo nivoaka andrina ny fanipalimana rehetra ary dia mbola vonona ndray an'izany andraikitra izany ho amin'ny soan'ny vahoaka Antananarivo sy ny vahoaka malagasy izay eto amin'ny boriboritany sy indrindra eto amin'ny tanàna Antananarivo.
Maro ireo fandraisana andraikitra izay totosain'ny commune Antananarivo renivohitra nandritra ny fijerena mivantana ny lalao teto Antananarivo toy ny famoahana ireo fitaovan'ny mpamonjy voana, ny pompier, teo ihany koa ny ambulance. Akoatran'ny izay dia tsy nikely soroka ny tanàna Antananarivo nanampy tamin'ny fampandriana fahalemana ny teto an-drenivohitra, teo ihany koa ny fandaminana teny amin'ireo toerana maro. Akoatran'ny izay dia nanao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpamafalalana mba hiaina ao anaty fahadiovana ny be sy ny maro ao anatin'izany fanarahana ny lalaon'ny Barea ny Madagasikara any Egypta izany. Manentana ny sakotany izay atao amin'ny filamina na ampamendrehana tontolo ny hetsika rehetrarehetra amin'izay fandraisen'ny Barea izay alefa Barea. Nilaza ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa avonina hatrany andray ny andraikiny amin'izao fanatotosan'ny Barea ny kanina 720 sy 2000 izao ary miondrika mpanajana manoloana ny fodiamandry ny ireo praitandrazana izay namoy ny ainy noho ny fiatanam-po be loatra tamin'izany kanina 720 sy 2000 izany ny commune Antananarivo renivohitra. Mbola naraka sary mahafinaritra mikasiny kanina 720 sy 2000 mikasika ny zava-niseho omaly iny sika any amin'ny faraparany fampahalalam-baovao any fa ivadika lafim-baovao hafa aloha isika dia ny pejiny politika asa mitoy ny andraikitra mahasolom-bavim-bahoaka ary fanampiana sy fanohanana io adidy io niporofony solom-bavim-bahoaka ny tima Ambohimanarina izany tsy kataoriny fitoam-bavaka tao Amboda nanaovan'ny solom-bavim-bahoaka teo aloha rasa ny fampitana ny fanilo ho an'ny solom-bavim-bahoaka Todosoa haratsika ny fanadidiny Lorette Berton teo misariny Mathieu Prince. Ankoatra ny mahasolom-bavim-bahoaka mendrika any député Horace nandritra ny fepitaona izay niasany dia nahavita be tamin'ny asa fanasoavana ho an'ny fiarahamonina ao anatin'ny boriboritany fahaenina izay nahalany azy ihany koa ity député ny tim teo aloha ity. Samy laza ho manam-pandimby izy ankehitriny raha lany tamin'ny alalan'ny antoko tim ny solom-bavim-bahoaka vaovao Todosoa Andriamampandry ary nampita ny fanilo sy ny rarosoa. Fifaliana lehibe ho anay aty Ambohimanarina ny nahalany ny député Todosoa izay nisolo ny toeranay. Matoa ny tenanay député Horace teo aloha nanolotra anazy dia fantatro, tena fantatro fa efa ary avita ilay andraikitra izy. Tena nanoana tamin'ny fo rehetra teo amin'ny fampantaniana ary lany izy dia izao miara-mivavaka izao indray dia manatenanao zandrilahy fa hitondra havy ny fanevana Ambohimanarina ianao ary hita sy hitazako fa efa manomboka manohy ireo asa izay nataon'ny tenanay ianao ka dia maleova malasana izay ekipa rehetra dia ho arinanao Mandrakariva indrindra ampandroso sy ampiroborobo ny Ambohimanarina ity amin'ny alalany antoko tiako Madagasikara izay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana. Ho an'ny solom-bavim-bahoaka Todosoa Andriamampandry kosa zava-dehibe ny fanohizana ny zava-bita teo aloha sy ny fanatsarana izay lesoka. Amin'ny mahasolom-bavim-bahoaka natolotry ny tima azy dia imasona voalohany mandritra ny fanatanterahana ny asany ny famerenana indray ny asany anteny miram-pirenena izay voahosohoso noho ny fihetsika nataon'ny solom-bavim-bahoaka sasany teo aloha. Ny ankabetsahana fa nisy ihany ny olo-mendrika tahaka ny député Horace izay nanao tsara, nanao soa, nanana modely député modely sy mendrika ary izay ny tenako manokana dia ho député modely mendrika ary ijoro ary itsikera sy anitsy voalohany raha misy tsy mety ataon'ny gouvernement dia zany teny voalohany rehefa misy tsy mety zany ary za koa na misy osikevitra voalohany raha misy zavatra tokony hifampitsarana raha misy mety kosa atao dia za koa nisany tehaka voalohany mety fatohizo ao anatin'izay zay fomba toe-tsaina izay zany mila miova mila amboarina ary ny député malety dia tsy ny tenanay mihitsy na tsy ny député tim mihitsy nonao an'izany fa hiady amin'izany ary zay hiady amin'ny kolikoly raha misy zavatra tsy mety ato amin'ity firenena ity na izy na iza dia za izao no anisan'ny teny voalohany amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity. Noporofony député Todosoa Andriamampandry fa tsy ataony ho lasako vavany fotsiny raha ny fampanantenana natao nandritra ny fampelezan-kevitra dia ny hanao lalàna hampandrosoana ny tanàna Ambohimanarina sy ny hiady ho an'izay tombontsoa ho an'ity boriboritany nahalany azy ity. Misokatra amin'ny fikambanana rehetra izay tsy mitovy firehana amin'ny ny solom-bavim-bahoaka Todosoa rehefa vonona ny hampandroso ny faritra Anteroka.
tsy tsapan'ny vahoaka ny asa ataony gouvernemanta ankehitriny satria mbola mihamafy ny fahasahiranana amin'izao tsy maintsy manohy ny asa sosialy izay efa nahalalana azy ny solombavambahoaka Tojosoa izay lany tao amin'ny boriboritany fahaenina araka izao fanadidiny Laurette Berton sy Mathieu Prince izao hatrany. Tsy mipaka mivantana any amin'ny aty vilany malagasy ny asa vitan'ny gouvernemanta hatreto. Enim-bolana eo izay no ny asan'ity fitondrana ity, saingy tsy mbola mitondra na inona eo amin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy izany. Hoy ny solombavambahoaka Tojosoa Andriamampandry, voafito tao amin'ny boriboritany fahaenina. Tsy afaka niandry ny gouvernemanta ny tenany, fa araka ny efa fanaony hatr'izay dia tohizany ary tsy hijanona ny fanampiana ny vahoaka eny fotony araka izay fahafahany. Raha tsy solombavambahoaka koa dia efa niasany tenanay ary niasan'ny député Horace izay efa betsaka no tohizana ohatra zao ny cours informatique izay izy no nanao azy dia tohizana izay ao anatin'ny 5 taona ho avy koa ny cours ny fanofanana maimam-pona daholo ny anglais ny français ho avy zany ary eo koa ny asa tanana zay tsy ela ho an'ny rehetra dia isy izay fanofanana maimam-pona amin'ny asa tanana ny fanjairana dia maimam-pona daholo zany zay dia efa nanomboka ny kabary izay sotoavina mambo manarina 7 euro kan'ity faritsy ty dia efa nanomboka zany ary efa niasa ary mitohy zany ary ny foto-drafitr'asa koa izay nomena toky amin'ny vahoaka na mbo manarina dia manomboka amin'ny voalohany ambony dia efa anomboka daholo izany rehetra zany ary lalàna rehetra izay ho apetraka ny antenimieram-pirenena dia efa vonona izay ny filambatra izay hoentinay tamin'ny fiampezakevitra eny dia ho tanterahanay tsakany sy andavany dia hoe anao lalàna ampandroso ny tanàna. Noporofony ity solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny tima ity ihany koa ny fahavononany anao tanteraka ny fanamby izay napetrany nandritra ny fotoana nanaovany ny fampelezan-kevitra. Nanomboany izany dia ny iray fo ny ombombavaka tamin'ny pino tao amin'ny fiangonana zandriny ao Ambohimanarina ny député Tojosoa sy ny mpiara-miasa akaiky aminy ny maraina ny alahady fa 7 ny volana Jolay 2024. Ny antony voalohany aloha dia raha tsy Jehovah manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy ka lany ofisialy tamin'ny talata ny tena dia tsy maintsy hoentina oratrehan'Andriamanitra dia izay natonga ny mpiara-miasa akaiky sy ny tena zany mitondra ambavaka ary mitondra zany 5 taona rehetra izay mba ionatrehana ary ny faharoa dia teto amin'ity fiangonana ity koa no ny lazana hoe rehefa lany somatsara ofisialy mivoaka ny ACC dia ato ny vavaka voalohany izay reto dia ny tanterahana ny teny izay nomena dia izay koa ny anisany antony faharoa natonga anay rehetra miombo mavaka ary mitondra ny fiainam-pirenena eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy Jehovah no manao trano dia miasa foana ny mpanao ny trano. Tsy vitan'ny olombelona tsy manana an'Andriamanitra ny asa fampandrosoana ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Vonona ho amin'izany ny ekipan'ny tima ao amin'ny boriboritany fahaenina. Marina fa tsy manosy-botanana n'ireo fikambanana na olona hafa tsy mitovy loko politika kanefa irahina ho amin'ny fampandrosoana ny faritra Anteroka ny député Tojosoa Andriamampandry. Eo amin'ny vaovaony sosialy ny ivony fiarahamonina eny kosa renim-pianakaviana maro no tsy manana asa amin'izao mba hifanampiana amin'ny famelomana ny ankonana ka voatery izy ireo manao ireny karazana asan-tselika ireny. Fanadidina mikasika izay fiariana izay indray no entiny Norofitiavana sy Tahiriny Aina aminao. Asa mafy no sady mandreraka ny asa fanasana lamba ho ireo vehivavy mpanasa lamba eny Ampasika. Amin'ny mahasamafy azy izay dia mitaky herim-batana. Vehivavy efa mahatratra 20 isany miara-manasa lamba eto isan'andro. Saika renim-pianakaviana avokoa ny ankabeazan'izy ireo, ao ny maty vady, ao ihany koa ny mamelo tena. Nambaran'izy ireo fa noho ny tsy fananana asa avokoa no mahatonga azy ireo hikarama anasa lamba eto. Lamba maherin'ny 20 isa isan'andro eo no sasain'izy ireo eto kanefa kely dia kely ny karama raha ny fanazavana. Asan'ny fanasana lamba aloha dia izao 20 ny asana eto izay tsy manana asa tsy afa-tsy ity. Ity zany ny karamanay ataonay sakafo isan'andro. Tady asa efa tsy mahita asa fa ty sasa lamba ity makarara lomana foana eto. Nefa tsy mahita asa izay dia tsy maintsy manao an'ity foana. Tsy hita izay tombony eo rehefa mahazo sakafo fotsiny ianao dia izay. Azo 500 sy 2 raha mahavita izay 20 izay. Dia 500 sy 2 arivo karama izay. Dia vitanana kenikeninao an-trano fotsiny dia tapitra na kafe maraina indray raha tsisy trondro.
marina fa tsy mandray karama izy ireo raha tsy maina ny lamba midika izany fa miankina betsaka amin'ny toetry ny andro ny asa amin'ny anora maraina dia efa tazana manasa lamba eto ireto mpanasa lamba ireto tsy mody kosa izy ireo raha tsy maina ny lamba izany hoe mandra-paharivandro dia eto amin'ity toerana ity ny lamba azona ihany koa tsy maintsy andrasana noho ny tsy fandriam-pahalemana vesatra aminay satria karama sasalamba izany no fivelomana eto tinanay a fivelomanay a fandoavana fatrano okolazan'ny mpianatra rehefa ririna oatra zao zany zay dia tena mijaly eto amoron-drano rivotra ny atsika tanana vakivaky ny savony tsy mandrotsy zay nefa ny a miady mafy eto rehefa fahavaratra zay a mijaly a ny rano mitombo be ny karama tsy misy mahazo eo amin'ny 9,000 satria 10 ny ray any lamba 10 ny ray lamba dia maina vao aterina dia rehefa tsy maina dia tsy mandray voly zay raha tsy maina ny lamba tena efa ela mihitsy a nanasa lamba teto mbola tsy nitaizany zanako faharoa dia efa nikarama nanasa lamba hatramin'izao 3 ny zanako izy tsy mahavelona fa elaelan'le asa izy misy le karama miakatra dia la zay mitombo rika taona fasika miakatra rehefa misy zany ny atao dia manao moa tsisy ny atao dia eto ihany zay tsara ny manamarika fa asa mafy no sady kely karama ny asa fanasana lamba hoy ireo mpanasa lamba saingy noho ny tsy fananana asa mahavelona dia voatery mikarama manasa lamba eto izy ireo marina fa reny mpianakaviana sairana ra-pivelomana avokoa ny ankamaroany izy ireo ao ny mativady eo ihany koa ny mamelo tena izay no mikasika iny vaovao iny fa araka ny efa nampitainantsika teo aloha dia misy sary mahavariana sary nafinaritra izay isany nampiavaka ny fijerena baolina omaly alahady nandritra iny kanina 2024 ny ampavalondalina izay ny fanandrina ny Barea ny Madagasikara sy ny Leopard ny Congo iny hita teny rehetra teny ity sary nafinaritra ity andao raha navetrany ary teo amin'ny sary ny Prince tiana ihany koa moa ny mampafantatra fa nandritra iny lalao omaly iny dia maro ireo tratrany tsy fahasalamana ary nisy mihitsy aza ireo namony ainy vokatry ny hafaliana be loatra ny fianakaviam-ben'ny MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana dia hatreo indray ny fotoanantsika ho amin'ny androany ankasitrana feno ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho amin'ny rampitsoa indray veloma tompoko